Mitombo hatrany radio fanambarana FM 98.4. Vokatra Sakabato mipetraka sy ara-tantara mitondra famonjena ho an'ny taranaka mampara. Tsy takona fenina fa indro toriana sy ambara fa voninahitr'Andriamanitra eto Madagasikara. Tany Ampandohany, Tsarovo, tsy aivo fa ny ainga avy teto Antananarivo. Zay angadina nanana sy vinahitany ilay onjam-peo ny radio fanambarana. Efa resy lahatra niasa mafy taloha ela be ny vahoakan'Andriamanitra tao Antsirabe. Nandray valimbavaka tamin'ny Kafaliana nahazo radio anaovana asa fitoriana. Tsy nanao ambany zavatra na nanao kitoto fa niasa sy niezaka hatrany koa fianaratsoa ka ny valimbavaka sy ny fahagagana dia ny fijoroany radio fanambarana. Nandalo ady mafy toa tsy nisy fiadanana nivoaka mpandresy hatrany Antsiranana, nitondra fanafana ary koa fiovana ny fipetrahany radio fanambarana. Sakana maro ataony devolim-piapanga, tsy nisy na sakana ny tao mahajanga. Lalàna andalovana nefa maheva tanàna ka samy nametrahana radio fanambarana. Niasa maizina izay nanjakazaka dia resy tanteraka tao Ambatondrazaka. Ka indro tafatsangana tao an-tanàna ilay onjam-peo ny radio fanambarana. Nitorony marina sy nitondra fanasina tonga hatrany amin'ny faritany Tomasina. Ireo fanenjehana sy ireo fiampangana vao maika nampandroso ny radio fanambarana. Nihitatra ny toy hatrany ary koa nahazo vahana hatramy mandroson'oro sy ambady finandrahana. Tsy ho afa miala itsony ary tsy ho afa mandositra ilay radio fanambarana tafapetraka ao Ambositra. Herin'Andriamanitra fa tsy nanana ny ampy nefa afaka nandrava ny fanompo-tsampy. Tropetra fanairana ho an'ny Toliara hatramin'ny mampikolo ka hatramin'ny Bekily dia nanana anjara. Nitondra fampianarana sy fahalalana ny fijoroany radio fanambarana. Isaorana manokana ny mpanoratra Lola Solo ary ny namaky Ramatoa Orela Mayola. Isaora to.